Hita fa mbola maro ireo olona mifamezivezy ny marainana F7 Martsa 2024 andro faharoa ny fibohana eto Antananarivo. Ilisy Arsoa ohatra dia tsy faly loatra ny mifanapa-kevitra amin'iraisin'ny fanjakana indrindra ny amin'ny tsy fisian'ny fiara fitaterana. Alaonay farafaratsiny mba manan-kohanina toy izay sady marary ny noana hoy ny nambarany. Tokony mizara vola ilay fanjakana ho an'ilay vahoaka madinika isa-pokotany isa-tokantrano dia mipetraka ny olona anatin'ilay 5 andro tsy mitady sakafo fa manafitra ny fanjakana dia tsy sahirana ohatran'izao zay. Zao zay avy an-dranorina andeha tongotra vao maraina be tamin'ny telo sasany zay ny ala tao an-trano vao kelikely teo atsasakady ngamba zay tonga teto mijaly zay amin'ilay tsisy satria tsy misy sakafo tsy misy ninina ho annay zay tsy maintsy mitady ny hoaninay. Alohanay misafidy ny hoe farafaratsiny zay mihina-kanina ko zay sady marary no noana. Ty tsy ny aretina tsony ny afatin'ny vahoaka malagasy fa ny anohanana. I Jean-Louis kosa dia manaiky ny fandaminana saingy tsy maintsy mivarotra ihany izy ny maraina mba hisiany vola miditra ao tokantranony. Nanaiky izy fa tsy dia mandeha ny tsena. Natokanay sokatra zao mba manenjika kely vidina sakafo dia raha vao mahazo vola kely na hividianana vary sy laoka dia mihidy avy eo. Tena mety mihitsy le fanapa-kevitra raisin'ny fanjakana fa le izy zany tsy maintsy mba mijery vola kely amin'le sakafo hitanareo ihany tsy maintsy mivarobatra kely fa tsisy vola rezerva any an-trano asa majinika ohatra antsika izao zany tsy maintsy karamarama kely aloha dia mihidy rehefa avy eo. Ankoatr'izay misy koa ireo izay tsy maintsy mandoa vidin-jiro anivon'ny Baraon'ny Jirama noho ny fahatahorana ny mety ho fahatapahan'izany. Entitra hatrany ireo mpitandro filaminana amin'ny fampiarana ireo fitsipika rehetra izay napetraka. Kodiaran-droa olona iray hoy izy ireo.